zavatra ray angalarin'ny devoly aminao. Raha misy zavatra anankiray angalarin'ny devoly eo amin'ny fiainanao dia ny fotoana omenao an'Andriamanitra. Hono izao natoko 7 ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary handringana. Ny zavatra ataon'ny devoly mialohan'ny hamono sy handringana dia mangalatra izy aloha. Inona ary ny zavatra angalariny? Ny fotoanantsika ifandraisantsika sy ombonantsika amin'i Jesosy no angalariny voalohany. Isika olombelona manana fialamboly, manana zavatra mahavariana be dia be, fa Andriamanitra tsy manana an'izany. Tena tian'Andriamanitra manokana ny fotoana iarahana aminao. Ny mahatonga anahy manoro hevitra anao hiaraka amin'Andriamanitra, hanokana fotoana bebe kokoa an'Andriamanitra, iombona aminy, dia izy tsy takan'ny olona manilikilika anao na manosy-botanana anao, fa takany manokana fotoana ho an'ny olona izay miandry anao Jesosy. Tiany ianao iombona aminy sy ifandray aminy, satria araka ny tenin'ny Asafa hoe ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Tena tian'Andriamanitra ny hatsara ny fiainanao amin'ity taona 2024 ity. Soraty ary eo amin'ny commentaire raha sitraka hoe Jesosy ampio iombona sy ikambana aminao. Aiza vela ho variana Jesosy esory ny mahavariana. Amen. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia manasa anao hizaran'izany, abonné amin'ny page-tsika manome fotoanantsika amin'ny herinandro andray tahina mihoatra tompoko.